matahotra mafy ny tima ny mpitondra fampiratsiana sary avy dia nosakana ny mpitandro ny filaminana. Fampiratsiana faharoapolo taona ny tima nosakanana ny Mahajanga tafapetraka amin'ny jadony hoy ny mpandrindra nasionaly ny Antokotiko Madagasikara. Christian Tabera mbola lavitra ny fampandrosoana aéro-indostrie eto amintsika. Faltafaraka amin'andray tonkilasy tongavy amin'ity aliny sabotsy 13 aogositra 2024 ity tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao ary manasanao sy ampanajana ny tenako anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nosakana ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny mpitandro ny filaminana ny hetsika fampiratiana sary ho fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny Antokotiko tany Mahajanga androany fanadiadiny Asina Andriamalala. Nosakana mitandro filaminana ny maraina teo ny fampiratiana sary nataony Antokotiko Madagasikara ho fanombohana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny tokany Mahajanga. Avao maraina dia efa niantrana mitandro filaminana nanakana lalana nitra atao Magro. Ny nagaga dia nisy ampanola afaka nitra ny hijery ireo fampiratiana. Afaliana ny andreo malagasy mipetraka ny Mahajanga raha nahita ireo fampiratiana ary nahatsiaro ny fitondrany Marika Ravalomanana. Dijadona zany raha vao mitambatambona fotsiny olana telo dia fa ravalana angamba zany tsy démocratie fa dijadona zava-misy eto Madagasikara akizay mahasamy hafa ny Ravalomanana zay satria misy zany le démocratie tonga zany le fanonkanany Ravalomanana misy démocratie zany. Atsaka mitondra ny naheno izany antsoantsony vahoaka izany tamin'ny folora mahery tsy navela mitandro filaminana hitra ao Magro ireo solombavam-bahoaka ka raikitra ny fifanazavana. Izy député Géry Randriambolaina dia za membre Benrina sady secrétaire général ny Antokotiko Madagasikara tikambana ao anatin'ny bureau politique ny Antokotiko Madagasikara dolo zay fantaratra fa izahay zany nisakanana tsy avela mihita dia zay dika le fanontaniana hoe inona ny antony tsy amelanana efa tahita. Nazo réquisition amizay zany ny Moreg Doueny hoe anakana ity faritra ity tsy azo idirana interdiction ferme. Tsaratsara angamba alohanareo manantona amin'ny préfet satria izy réquisition avy any aminy no antom-pisina eto. Réquisition fotsiny ary azafady référence à les réquisitions azafady tsy mazava le zany mitovy daholo le fomba firesaka rehefa tsy resaka dia miemotra fotsiny. Ny ray n'ireo mpitandro filaminana ho any amin'ny préfet ireo solombavam-bahoaka ataorian'izay tsy taonay fitisy olo tena mpanjakana nanakana ny hetsika io. Teny amin'ny préfet no jerena tany an-tranony ihany koa saingy tsy mbola tratra tao. Raha fehezina dia tsy levin'ny vavony ny mpitondra ny Antokotiko Madagasikara fampiratiana sary avy dia nampy varaontsana azy ireo manampirofo fa manjaka eto Madagasikara anjadona manao ny faraherin'ny ny mpitondra manao ilay antsoina hoe terrorisme d'État. Ny mampametra-panontaniana dia ny hoe hatramin'ny oviana no anaova mitondra izao fampitahorana sy fanampenam-bava miatra amin'ny mpanohitra izao anahoana ny fahalalan'ny faneho-kevitra mandritra ny fampelezan-kevitra. Mifampitohy amin'izay nitondra ny heviny mpandrindra nasionaly ny Antokotiko Madagasikara makasika ny fanitsakitsahana ny demokrasia ataon'izao fitondrana izao fanatetena avetrany. Tsy misy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara. Vohitsaka tanteraka ny demokrasia ny mpandrindra nasionaly ny Antokotiko raha naneho ny heviny manoloana ny fanakanana lava ataon'ny fanjakana amin'ny fanoherana toy izao. Tsy voalohany, tsy faharoa fa miseho matetika izany fanitsakitsahana ny demokrasia izany indrindra fa ny mpanohitra no maneho hevitra ary manao hetsika amin'ny filaminana. Nisy ny fampalalana natao teo anivon'ny prefecture ny Mahajanga kanefa mohatra amin'izao dia tsisy ny valiny na eny na tsy fa raha saika natanteraka n'izany fanokafana fomba ofisialy ny fampiratiana zany zay dia andian-tafika misy ny polisy ny gendarme miaramila no nididina ny lalana makaty amin'ny Magro ary dia nametrahana mihitsy hoy amin'izao fotoan'izao hoe tsy azo idirana nizaniza ny eto amin'ny Magro ary ny tena nagaga indrindra dia ny solombavam-bahoaka ny Antokotiko Madagasikara mihitsy no na tsy fongadina manokana hoe tsy mahazo miditra amin'ny toerana io ianareo no ny antony izay tsy fantatray satria tsisy taratasy no naseho anay fa mbava daholo zany rehetrarehetra zany. Zany dia la mamfisanay eto foana fa miamikorosofahana tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara satria raha ny eo amin'ny 10 amin'ny lalam-pandrenana dia mametraka mazava ny liberté d'expression de réunion ao anatin'izay sehatry ny ara-dalàna zay ary mbola mafisiny ao anatiny 5 alinéa 7
ao amin'ilay lalàna valambe folo sy roa arivo tsipika valo zay manambara fa mandritry ny fotoana rehetrarehetra mbola tsy ao anatin'ny fampielezan-kevitra dia manana andraikitra ny atoko politika manao an'le hoe ataoko amin'ny teny vahiny izy hoe animation de la vie politique zany rehetrarehetra zany no tanterahana amin'izay fotoana izao araky ny lalàna kanefa dia fanakanana monina atao teto dia izay no tonga anay miteny hoe mbola miemotra ary miamemotra trano ny fampiarana ny demokrasia ary miamanjaka tanteraka ny jadony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola ho isy moa ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina eo anivony antoko fa raha ny zavatra misy ny ainana atao anatin'ny fotoana vitsivitsy maro zay ny arantsika nalalana ny seho tany Diego eto Majangana iny amin'izao zao zavatra mitranga dia hoy izahay hoe inona ny manakana ny fanjakana tsy manao décret officiel mihitsy milaza mazava fa tsy azo ny antoko politika atao ny manao fihetsiketsehana na manao famoriana na amina toerana voatokana mba ahafahana hoe manerana ny nosy dia amin'izay fotoana izay tsy tokony ho isy tsony ny fifandonana amin'ireny tompona andraikitra ny filaminana isaka n'izay toerana aleha dia zay foana ny valiteny azy hoe baiko ny azonay baiko ny azonay baiko tsy fantatra hoe aveza marina le baiko azava-dehibe nefa ny fisinyhetsika toy izao no izy mirakitra tantara maro izay tsy azo kosehina zany tantarany antoko tiako Madagasikara zany dia tsy afa-miala amin'ny tantaram-pirenena satria ny fito taona tao anatin'izany roapolo taona zany dia nateo amin'ny fitondràna ny filoha Marc Ravalomanana ka dia nampirantiana ao anatin'izany sary rehetrarehetra naseho teo ihany ny zava-bitany rehetrarehetra nandritran'izany sy ny ainany ity firenena ity indrindrandrindra ihany koa fa ireo tanora zay teraka taoriana ny taona roa arivo zay mbola kely ary tsy miaina mihitsy an'izany tantara zany dia hoe izany ampafantarina amin'ny alalan'izao fanehoan-tsary zao satria misy ny sasany tianao hoe hanova ny tantara nefa raha nolalina dia tena anafoana ny ampahan'ny tantarany Madagasikara mihitsy ka tsy tokony atao tokotranono amin'izany ny vahoaka malagasy satria ny tanora teraka atao reny taona roa arivon'le sako zao no tanora ao anatin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany faharoapolo taonany ary andray njara mavitrika ny fifidianana manaraka eo ka tsy tokony atao tokotranono amin'izay tantaram-pirenena zay fajantsika hatreo izay vaovao avy any Mahajanga izay fivatsika lafomba vaovao afaka kosa isika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika ilay fanolorana amboara mahatompon-daka amin'ny fampiroboroboana ny indostria aty Afrika ny filoham-pirenena hoy Christian Taber mbola sarotra ny atongavany any amin'ny fampandrosoana aéro-indostria raha tsy vovany olany fahatapahan-jiro lavareny misy amin'izao fotoana izao lasindra resaka ihany koa mahakasika ny raharam-pirenena ankehitriny nanao ny fanadiadiana onjalalaina ranay manana eo amin'ny sary sy ny rantsaryny Mathieu Princy naneho ny heviny mahakasika ilay fanolorana amboara mahatompon-daka amin'ny fampiroboroboana ny indostria aty Afrika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Androany ny mpanao politika avy amin'ny antoko kintana no sady mpikambana amin'ny jeune RMDM Christian Taber tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny fanomezana iny amboara iny hoy izy ny ankamaroan'ny orinasa malagasy misy eto aza saika maty sy efa mitsipozipozy avokoa mbola lavitra amin'ny fampandrosoana ara-indostria eto amintsika ary na ny angovy hatrehana izany aza tsy ampy akory manam-pirofo izany ny fahatapahan-jiro lavareny izay tsy afa-misaraka amin'ny resaka indostria tokony ireny olana ireny aloha no vahin'ny mpitondra ka rehefa voava daholo izany vao afaka milaza fa miroborobo ny sehatra indostria eto Madagasikara ahoana moa zany ny électrification eto aminao zay isin'ny industrialisation araky ny voalaza regny sy misatisfaire an'izany ny vahoaka malagasy ary izany anisan'ny problème sy ny fampandrosoana eto ka androany anao zany atsafain'ny olona na barabarain'ny olona na akalefan'ny olona ny velany dia midehaka le mpitondra fanjakana sy le filohan'ny république réalité misy eto raha mikasika an'izay industrialisation zay na ny secret io tsy velony na ny sirama io maty ohatra roa ngezabezany ny alaiko ary pays mahantsa indrindra eran-tanitsika raha ohatra ka tena nitombona zay fampandrosoana ara-industrialisation zay eto na industrial zay sy ohatran'io ny industrialisation neka mitaky électrification mitaky angovo matanjaka ny afahana mametraka an'izay industrialisation zay nanamafy ity mpanao politika ity fa ny firosoana amin'ny dinika nasionaly na ny fikanandom-pirenena ihany no ahafahana mitady vahaolana ampandrosoana indray any Madagasikara tsy fitadiavan-tseza hoy izy fa fitadiavam-bahaolana no antony anaovana izay fikanando izay na sy ny teny ihany koa moa ny mahakasika ny lalana amin'ny fehim-panohitra eto amintsika ny dinika nasionaly na ny concertation nationale dia vavahady lehibe vahaolana lehibe ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena malagasy isokafana indray mandeha amin'ny fampandrosoana ary surtout tena vavahady lehibe ho anareo mpitondra fanjakana aiza moa zao no eritreretanareo hitsokana raha raikitra ny tsisy fifankahitagna eto io tsy maintsy hipoka ny sarom-bilany rehefa feno ho amintsika vahoaka malagasy andriamatoa filoha misadresse aminao avoay
ny décret d'application ny loi sur l'opposition aloha hoe aiza marina mo promulguevo izy io satria miainaena zany aiza no asinanay fa aiza ndray nefa no asinanareo koa rehefa aveo mba tsy iverenany doublon quadruplon satria efa miomana an'izay nareo amin'io resaka chef pokotany manoro chef pokotany ary manamana baseriny sy ny mbavambahoaka anareo tontolo mikorotana zany eto amin'ny firenena mila lamina zany mikatso tanteraka ny fitantanana amin'ny firenena amin'izao ary efa tafalatsaka ao anaty fasairanana lalina ny ankamaroany malagasy tsy azo everina ny sy ny fampiroboroboana ny indostria raha tsy voavalo ny olany fahatapanjiro lavareny izay mampikaikaiky ny vahoaka eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray nanao fitokonana sy fidinana andalambe androany ireo mponina teny amin'ny fokotany ambondrina sy ny faravohitra indry etsika fanoerana ny orinasa SMGD izay miara-miasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fitantanana ny parking no antony ity etsika ity tonga teny antoerana moa nisy olo tena ny komina izay tsy nandeferana ireo mponina mihitsy teny antoerana nanangona izay vaovao izay Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala. nainga avy teto amin'ny fokotany ambondrona ka atrely amin'ny fokotany faravohitra androany ny fidinana andalambe vokatry ny tsy fankasitrany ireo mponina ao amin'ireo fokotany ny fitakina ny vola ataony orinasa SMGD orinasa maleo tena saingy mialokaloka ao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra hoy ireo mponina tsy ekena intsony ny zava-misy satria tony vahoaka izay sahirana ihany no tsetsefiny ity orinasa ity sy ny komina Antananarivo renivohitra avy hatrany dia raikitra ny fandroana ny piasa ny SMGD teny antoerana na misy lehibe nareo angatahana tonga dia alao miareta aloha le lehibe nareo tonga dia Faiza mitady korotana eto amin'ny firenena zay fotsiny fa petrôly izy olon-kendry nareo atao hoe olon-kendry ve nareo sa tsy olon-kendry fa raha fiverana olon-kendry tsy fiverana olon-kendry zao fa domination du peuple zao ampandoaviny 60 000 francs eo rehefa tsy mahavoalohany zay dia ampiakariny ataony mamety 10 andro izy dia avy eo ahidiny forerany aminazy any anosipatra ny zavatra io rehefa tonga ilay solotena nalefany komina dia raikitra avy hatrany ny fitakina anesorana ireo fitaovany SMGD eo amin'ny ilay toerana itanareo za tsy mpisolo vava monsieur le maire donc za tsy afaka iresaka eto amin'ny resaka hainao manjery hoe ina za tsy mpisolo vava monsieur le maire fa raha misy ana dia tsara ny hainao manjery manatona monsieur le maire dia hono raha misy azafady azafady any ianao mangataka misy resaka fahoresanao ampa aleo miresaka ery tsika fa tsy eto masony fanampanatanteraka zay raha misy resaka ara teknika ho resahanareo dia afaka resaka hoe dia alohanareo manatona monsieur le maire mametaka an'izy tsy ndresaka amin'ny vahoaka monsieur le maire ho public any vahoaka io any vahoaka fa tsy any fanjakany fa any vahoaka io any vahoaka ny tompony io tany monsieur very malatasy hoe manamana vatany monsieur ho public ny anaran'io domaine public anjarany commune izy antonja teo zake tsy mitabataba manatsy mitabataba alohatsika mifanaja fa maninona raha manontany public ary nareo vao manao installation fa maninona gestion zano
public, monsieur le maire, magatak, c'est monsieur le maire, soyons. Tsara monsieur le maire, allons faire nanindaty izy mipetraka. Eto firenena mametaka an'io tsy isan-kera. Tony madinika ihany no tsatsafy eto hoy ireo mponina. Tsy azo heverina mihitsy hoy ireto vahoaka ireto fa aka vola amin'ireo olona ambony izay be karama sy manambola eto amin'ny firenena io orinasa io fa ny vahoaka madinika ihany. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ireto vahoaka ireto, nanakoako ny filazana fa nenao ihany ve no marina nandritra ny fampiresana tamin'ity iraka avy amin'ny komina ity. Nilaza ilay soliteny fa efa vonany andray azy ireo ny be ny tanàna anaina Andriatsitoaina, saingy nanitrikitrika atrandy ireto mponina ireto fa tsy andao vola mihitsy mandra-pahatonga ny fotoana izay andraisany be ny tanàna azy ireo. Fano SMGT fa mambotry vahoaka koy atrany ny feore nandritra ny fotoana andrasana kosa ny toy ny raharaha. Eo amin'ny taranja baskety fiadiana ny amboarana Afrika latsaky ny 20 taona. Jerry Rabibsouf no mpilalao malagasy mendrika indrindra tamin'ny lalao nionana tamin'ny Mali Omaly araka ny tondro isan'olona navoaka ny FIBA. Nampiakatra ny lenta ny Jerry tamin'ny dingany manasadalana. Amin'ny fotoana teny andrasana ny mpilalao miavaka 13 ny baolina nampidiriny ka ny 7 tamin'ireo nandritra ny ampapitona faefatra farany. Izy no nampiditra ilay 3 points nafahana ny songina ny Mali tamin'ny isa 7-70 sy 7-70 ary niezaka nampiditra Losefro ihany koa tamin'ny lalao farany ka ny 7-70 isanjato ny baolina no tafiditra izany hoe 4 amin'ny 9 nataony ankoatra izay 6 ny rebond, 3 passes décisives ary ny 3 ny interception. Eo amin'ny toerana efatra kosa no misy ny mpilalao baskety vehivavy ao anatin'ny fifantsanana U18 izay ihany. Fa misy lany fanafianjiola miaro famonoan'olona tatoato avao tsy ela akory no nisy ilay olona 13 maty no dorany jola tao an-tranony tany Ankazobe ary vao Omaly indray no nisehona famonoan'olona misafolo tany amin'ny distrika ny Farafangana. Tsy voafeny ity fitondrana ity intsony resaka tsy fandriampahalemana izay mihamazovana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Raha miresaka anao hoe dorotsagno sy dorotsagno ry doron'olona velona doron'ny dalo velona zany ny vahoaka ao anatin'ny trano. Nisy koa zao vao vetivety vao Omaly nisy an'ireny tranga reny tany amin'ny commune atao Aboazo ao anatin'ny distrikan'ny Farafangana faritra Simosinana zany. Nisy koa tato Ankazobe. Dikany zany raha tena bangona tonga efa sady sy mahafefandripalemagny sy mahafefapandrosoana ny fitondram-panjakana zay misy amizao. Zay ane le taky ny filohan'ny RMDM de filoha Marc Ravalomanana sy vondrokely miaraka aminy avy aty amin'ny fanoherana amin'ny mahalehiben'ny fanoherana azy samy maray aman-dreny azy mitaky an'le sy ny dinika nasionaly fa sy mitaky seza sy mainsy iazakazana zany ny fampidiniana satria le mpitondra fanjakana efa coincé sy matavavoaka baolina tsony fa io tsy fandrimpahalemana io tsy ho voafeny mpitondra fanjakana tsony tahaka ny tsy fahafaezana ny fahasahiranam-bahoaka eto satria rehefa sahirana gn'olo masaregna ekibony de tsy maintsy angalatra izy ary tsy maintsy manao abibiny izy azahoany an'izay filana miala rehefa tsy mavita iverena ny olona efa navita an'izany fandrimpahalemana teto zany de ny filoha Marc Ravalomanana sy ny régime Ravalomanana tamin'izany fotoana zany. Fankoatra ny resaka ady tany dia olana be ho an'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ny olana amin'ny resaka etra na mafisy ny ben'ny tanàna ao an-toerana fa mbola mila foazina tanteraka ny mponina amin'ny fandoavo ankehitriny io. Tsy azo atao tery vaimanta nefa satria sahirana ankamaroan'ny vahoaka ankehitriny. Toy izao ary ny fanazavana entiny mahakasika izay. Eo amin'ny resaka ady tany no tena olana be da be ety aminay fa na izany na tsy zany efa miezaka amin'ny ben'ny tanàna miezaka ny komina manongotra andreo le efa misy tambajotra tserasera amin'le resaka ady tany mantsy ety aminay zao indrindra fa reo le panera ka de efa miezaka zany be tanàna amin'izao fotoana mamongotra an'io de efa somary efa nilamindamina kely izay tato ato ny resaka etra-trano tena veloman'ny komina kanefa ny zao vao manomboka manao etra-trano zay nanomboka tamin'ity 2021 ty de ohatra somary sahirakirana ihany ny komina satria vao etanina mihitsy le olona fa hatramin'izay teo ny fotoanana teo aloha zany tsy de nisy resaka etra-trano sy ny etra-tany de amin'ny torona izao zany vao niezaka ny komina
dia ohatra mbola somary sahirakirana ihany amin'izao fa na izany naty izany tsy maintsy miezaka amin'ny ben'ny tanàna hampandroso an'ilay commune misy any tena. Ijanona eny an-toerana ihany isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny etsika famparatiana ho an'ny komina mba atolampy tsy mahafotsy ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo. Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy androany ben'ny tanàna ary nanamafy fa ilaina ny fampahafantarana ny zava-misy ao anatin'ny komina tahaka izao. Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala. Sambasamba ho an'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy izay ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo ny etsika toy izao hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana Androany. Betsaka amin'ireo mponina mantso no variana tanteraka ao anatin'ny asa sy ny fitadiavam-bola mandritra ny tontolo androny any ka tsy mahafantatra akory efa na ny zava-misy sy ny asa tanana ao amin'ny komina misy azy. Zava-dehibe ny tahaka izao hoy ny ben'ny tanàna mba amoazana ny samy mpiara-monina. Ety aminay zany tsy dia mba misy etsika ohatran'izao hatramin'izay fa isorana manokana ny président FIAFA izay mikarakara an'izao etsika izao dia vonona ny komina hifanampy aminazy satria tsy resaka fa tsy ny valopolo-isan-jato mponina eto Ambatolampy tsy mahafotsy dia mpamboly dia mpiompy kanefany tsy afaka mivelatra amin'ny vahoaka ety aminay ka izao ny ahafahan'ny vahoaka mivelatra amin'ny fambolena sy ny fipina. Ankoatra ny fampahafantarana ny zava-misy eo amin'ny samponina ao an-toerana dia tanjona ihany koa ny famoazana ny sain'ireo tanora manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana any ka manadino tanteraka ny tontolo misy sy ny manodidina azy hoy ny fanazavany. Ny atanjona dia sy ny fampahafantarana bebe koa ny momba ny tanàna komina Ambatolampy tsy mahafotsy sy ny zava-misy ao anatin'izay. Komina Ambatolampy tsy mahafotsy dia azo zay rehefa manan-tantara lehibe ao anatin'ity faritra Analamanga ity dia ezahana zany zay ampahafantarana be sy ny maro izay zava-misy ao anatin'ny komina zay. Dia tanjona faharoa zany ho an'ny fikambanana dia ampianarana tanora tsikelikely handraindraikitra amina trangasala amin'izao zany hoe manahoana ny fomba fandraisana andraikitra rehefa misy ny foara-goavana karakara tahaka izao dia izay zany no atao hoe ampitaina amin'ireo tanora sy azo lazaina hoe faniro miampita ampitaina amin'ireo tanora ireo zany. Amin'ny ankapobeny ny hoe fahabangan'ny fahalalan'ny tanora zavatra teoriana mety ho lafo indray zay satria raha tsika mety fa dia tena miazakazaka fanao tontolo amin'izao fotoana izao dia lasa variana amin'ilay zava-misy avy ivelany fotsiny ihany ny tanora dia adino ny tena zava-misy tonivon'ny tanàna zany. Etsika santatra ambavarano ihany izao natao izao raha ny fanazavana. Ankoatra ny fampirantiana dia anisany koa ny etsika ara-panatanjahantena izay andraisan'ireo tanora anjara mandritra ny 3 andro ny fampirantiana izao. Fankizilakely Dimapolo avy amin'ny komina Ivato no nisitraka didipotra FAOB avy amin'ny komitima Ivato Androany tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko-tsika Madagasikara ity etsika ity. Eritaona sy tapan'izany indrindra nisitraka izay asoavana izay ary 10 taona kosa ny zokiny indrindra. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Ankizilakely miisa 10 avy amin'ny fokotany 13 mandrafitra ny komina Ivato no nisitraka didipotra FAOB no karakarain'ny komitima Ivato Androany. Fitsinjovana ny mpiarabelona manoloana amin'ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao no nanosika ny avy amin'ny komitima nanao ity etsika didipotra FAOB ity. Maimaimpona avokoa na ny fanafody nomena mpisitraka sy ny fandidina natao tamin'ireo zazalahy kely. Ankoatr'izay dia nozaraina kilalao sy vatomamy ihany koa ireo zaza natao didipotra. Tafiditra ao anatin'ny asa soa fanao komitima Ivato ity didipotra FAOB natao Androany ity ary mbola hisy ny etsika hafa ho karakarain'izy ireo ho fitsinjovana hatrany ny mpiarabelona. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko-tiako Madagasikara moa ity etsika ity. Ny etsika tao Androany zany dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko-tiako Madagasikara. Ity etsika ity moa ny tanteraka dia nisy ny fifanomezan-tany na taty aminay taty amin'ny basy na taty fotony teo ny ao amin'ny broncomitima teo ny olomba fito tao amin'ireo mpandolo-tsaina ny tanàna voafito tao amin'ny antoko-tima teo ihany koa ny tanora tim isaorana manokana ihany koa ny ao amin'ny distima ary ny sekretera général faharoa ny antoko-tima Andriamatoa Mamirabenirina izay nanoana ihany koa an'ity etsika ity iaraha malala ny fahasahiranan'ny mpiray-tanindrazana amin'ity krizy ara-tsosialy miantraika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ity koa dia nanana faneitretena sy ezaka zany ny komitima Ivato hoe ahoana no mba atao mba ahafahana mampisitraka ny vahoaka ny Ivato ny didipotra FAOB ka dia izao tanteraka izao izy no vokatry ny fifanomezan-tany maro samihafa amin'ny Velom-pisaorana ny antoko-tiako Madagasikara fa indrindra ny avy amin'ny komitima Ivato ireo ray aman-drenina na zanaka natao didipotra tamin'ity etsika ity. Manapetsaka azy ireo manoloana izao fahasahiranana iainana amin'izao ity etsika ity.
efa mahatratra 2 alina ariary farafahakeliny amin'izao ny manao didipotra zazaray eny am-pitsabo ny fitadiavana io maribolo io izay manano sarotra noho ny fahasahiranana. Fanampiana ohatrany hoe fanampiana zany le izy dia resaka hoe niraisana anarana fotsiny dia nakao zany tamin'ny zay zany nanomboka tamin'ny telo zay dia efa teo tsy mandoa vola zany fa tonga dia maimaim-poana zany le izy tena nanamaivana aloha satria tena afaka mihitsy zay tamin'iny satria mandoa vola ahofa ohatsina ny vola aloha amin'ny dokotera nefa ny ato maimaim-poana afaka tsara mihitsy zay tamin'ny tena misaotra betsaka na zareo atokotima zany nandefa nyty zavatsy ty ho anay fa tena faly daholo zay manjay an'le izy. Misaotra betsaka amin'ny mpikarakara isaorana atokotima tamin'ny hetsika izay nataony fa afa-po tanteraka izahay dia za avy anatoliara fa afa-po tanteraka tamin'ny hetsika izay nataony zareo dia misaotra makasitraka. Ny arany salata amin'ny komtim manandritra ty hetsika ity moa ny mpikambana tima rehetra ny fotony ny avy any anivon'ny fokotany na ny fokotim ny avy any amin'ny distrika na ny distim ary ireo olom-boafidy tamin'ny anarany antoko eritaona sy tapany ny zandrindrindrindra natao didipotra tamin'ity hetsika ity raha toka 10 taona kosa sanjokony indrindra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena sarotra ho an'ny firenena sasantsasany ny mahazo vaksiny fanefitry ny variole du singe na mbola tsy nahitana tranga aza teto amin'ny ranomasimbe indiana dia efa misy amin'ireo firenena no mivonina amin'ny fiaviany toy Maurice Ravrazafy Mahina Simano Randria Malala no mitatitra izay vaovao izay. Tsy mbola ina izy tranga mampiayana variole du singe neto amin'ny ranomasimbe indiana hatramin'izao. Tranga mantina ny 20 isa eo kosa no voatila ao anatin'ny continent africaine nanomboka ny 3 aogositra teo. République démocratique du Congo sy Nigeria no tena feno tranga raha États-Unis sy Europa ary Brésil no tena ahitana olona vo betsaka indrindra maneran-tany. Na mbola tsy nahitana tranga aza teto amin'ny ranomasimbe indiana efa misy ireo firenena no mivonina amin'ny fiaviany toy Maurice araka ny fikarohana nataondreo manam-pahaizana tsy ny ratsaka ihany afaka mamindra ny variole du singe fa ireo tafiditra ao anatin'ny sokajiny rongeur toy ny voalavo. Tranga matety piseho ihany koa ty any États-Unis ireo manana hoditra miloko mainty no tena voany izay ny 2.20 isanjato mitondra ny tsimokaretina ao Géorgie no tafiditra ao anatin'izany 7 isanjato kosa any Californie. Olana goavana sedran'ireo firenena ahitana trangana variole du singe ny tsy fisian'ny vaksiny. Etsakilany nanamafy ny manam-pahaizana toy ilay teratany Amerikana Eric Franklin avy amin'ny Université ny Hawaii fa mampitombo ny firongatry ny aretina hatramin'ny 7.20 isanjato tamin'ity taona ity fotsiny ny fiovaovan'ny toetrandro. Anisan'ny vokatra teraka izany ohatra ny arety mifindra, ny haitany, ny famaizan'ny ala ary ny tondra-drano. Ny fanedidina natao no nahafantarana fa aretina mantina ny 20 isa ny vokatry ny fiakarany maripana farany ambony araka amin'ny 20 kosa ny aretina voapirofy noho ny tondra-drano. Tapitra ny fiarana ato amin'ny kilasy tongivavy mankasitraka fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny fahitalavitry ny NBS mbola marobe ireo fandarana hoarahinao ao arian'izao fampahalalam-baovao izao eo ny fandarana ahoana marina Global News mystère du meurtre izay ny oronan-tsary hoarahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS androany asabotsy ho an'ny rampitso alady kosa dia ny oronan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe enquête de vengeance hoarahinao eto amin'ity fahitalavitra ity ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafindray tomkilasy tongivavy.